omena 3 minitra ianao a lehibe ny mpanoatra mandrakizay. Misy fanontaniana izay napetraky ny député lehibe ny mpanohitra mandrakizay teto a dia somary nanao remarque kely izahay hoe solombavam-bahoaka ve izy sa mpisolovava tokoro ny groupe Sodiaty. Ankoatra ny fanenjehana ny firongony izay tsy hatorinao andro aman'alina dia inona ny tena polianao hitondranao fanatsarana sy fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana eto amin'ny firenena. Satria ny zavatra hita sy tsapanay dia variana amin'ny fanenjehana, ny ataonao asa, fitsidihana ny olona efa voafonja, aseho amin'ny haino aman-jery, hatraizany fanajanao ny zon'ireo voafonjareo, raha ianao tokony hiaro azy no lasa mandika lalàna ao anatin'izay. Mikasika ny groupe Sodiaty, ahoana ny procédure nahatonga anao ministry ny fitsarana hanome any Serge Mbikzovialy hitantana an'io groupe Sodiaty io? Misy fifandraisana manokana aminao ve io lehilahy io, satria somary tovolahy ihany le zalahy indra hatazany. Ho an'Andriamato filohan'ny anteny mera pirenena ajaina sy Andriamato filohan'ny mpanohatra omemboninahitra afatra ho anareo amin'ny rahalaty. Tena mahatsiaro hoe menatra rangahy zay manana anareo ary misaotra anareo manome enatra anay. Niverinay tena ho ray aman-dreny, mpampita afatra, mpanome lesona ary indrindra ihany koa ho fitaratra, mpanome ohatra tsara ianareo amin'ny andraikitra zay omena anareo. Fa raha nanaraka ny dinidinitra sy tafatafa sy resadresaka adevitra teny amin'ny Assemblée nationale ny tena androany dia natsiaro marary mihitsy ny fo hoe tena izany ve ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Aiza lay sotoavina mahamalagasy, aiza lay fahendrena mahamalagasy. Andriamato filohan'ny teny mera-pirenena amin'ny mahafilohanao dia filohan'ny atao hoe mpandrindra tokony ametraka an'izany fihavanana eo anivon'ny ateny mera-pirenena zany. Fa ny teny napetraka ao Andriamato filohan'ny teny mera-pirenena dia tena miteraka micréer problème fa tsy mitady vahaolana eto amin'ny firenena. Averiko le teninao. Omena 3 minitra ianao Andriamato filohan'ny mpanohatra mandrakizay. Andriamato filohan'ny teny mera-pirenena. Efa teo amin'ny toeran'io ianao fa tsy mandrakizay. Filohan'ny mpanohatra ianao fa tsy mandrakizay. Zao ianao ao pouvoir eo amin'ny fitondrana. Ahoana ny asainao miteny androany fa filohan'ny mpanohatra mandrakizay ny filohan'ny mpanohatra miodiny io toro. Efa hitanao ngamba ny lesona tokony ho raisina tamin'ireo mpanao politika laza azo tompony ty tanàny ty sy tompony ty Madagasikara ty fa miodiny io toro. Aoka mba ho teny pahendrena, aoka mba ho teny hiteraka fihavanana sy firaisankina ary tena ho lesona andraisan'ny tanora malagasy ny zanaka malagasy ny zavatra resanareo zay heverina ho ray aman-dreny. Faharoa, mitodika manokana aminao zay Andriamato filohan'ny mpanohatra ray aman-dreny lehibe ianao. Fa eo anatrehan'ny olona zay heverina fa ho manan-kaja, heverina fa ho manam-boninahitra, heverina fa ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena no nampiondrenao tamin'ny atao hoe tena fiteny mahamenatra ilay Andriambavilanitra. Marina fa mety hoe mahasositra anao mahasositra amin'ny ekipanao mety mahasositra zay sositra amin'ny zavatra ataon'ilay ministra ny fitsarana. Misy teny hafa tompoko afaka hoentina mety hoe mba hamperitreritra fa tsy ohatran'ireny fomba fijery reny. Averiko ny teninao inona raha matoa ministra ny fifandraisanao manokana amin'ny lehilahy iny ohatrany mbola tanoranora ihany matsy izy. Andriamato filoha azafady indrindra tompoko, natera-behivavy isika, mananana-bavy isika, manambady vehivavy isika,
tena hoe miondrika ve le vehivavy eo anatrehan'ireny olona marobe, eo anatrehan'ireny olona manam-pahendrena sy atao hoe manana ny voninahiny eto amin'ny firenena reny eo no ametrahana zany teny zany. Sanatria mivavaladiny lela mametraka le vehivavy tena hoe tena olona farak'izay tena maloto fitondran-tena tsy misy ilana azy mihitsiny. De mba ahoana ny zanany maheno an'ireny, ahoana ny vadiny maheno an'ireny, ahoana tena hoe piblika ve, aiza lay fahendrena, aiza le sotoavina tena mahamalagasy. So de mba tsy mety tsy miditra amin'ny resaka fifanandrinana ara-politika izay ifanandrinanareo hafa zao, tena amin'ny hoe tena mahamalagasy atsika, indrindraindrindra amin'ny atao hoe mandala zany sotoavina fahendrena malagasy zany, ary indrindraindrindra araka ny napetrako terem-piandohana manao hoe menatra izay manana anareo, satria tena hoe manana zanakitsika, manana tanorytsika, ianareo ny fitaratra, ianareo ny jeren'ny tanora, na mifanio-kevitra amin'ny fahendrena izay tokony osehonareo reny ve no ampitaitsika so ampianaritsika ny zanakitsika, ifanevateva, ifaniratsira, ifanasoketa eo imasom-bahoaka, ifamasoka ohatran'ireny. Aza donona fa vahaolana ho an'ny firenena no natenain'ny vahoaka malagasy nametraka anareo teo, hitondra vahaolana ho an'ny firenena fa tsy hitondra problème ho an'ity firenentsika ty. Atsipy ny tady ny atandrokomby, atsipy ny teny ho an'ny mahalala, de mino fa olona lehibe afaka mieritreritra sy misaina sy mandinika anareo, tsy natao hoe ankalana n'iza na iza ny ametrahako ny zavatra zao, fa tena raha ny endro no afarana de mandray, fa raha ny adala de ny lamba ny ariny olokendry anareo no mba ametrahana zany teny izay apetraka ny zany zanak zany. Nde za tsy izy rosoa asina tompoko. Misy fanontaniana izay napetraky ny député lehibe ny mpanohitra mandrakizay teto dia somary nanao remarque kely izahay hoe solombavam-bahoaka ve izy sa mpisolovava tokoro ny groupe Sodiaty, satria raha le fanontaniana napetrany dia ataoko fa tsy mahasolovava ny vahoaka fa fanontaniana tokony apetraky ny mpisolovava. Tsy maninona nefa fa izahay dia tena tsara ihany koa ny ataontsika hoe fahazahoan'ny vahoaka hoe maninona no misy ny atao hoe administrateur judiciaire. Rehefa misy orinasa anankiray ao ambaniny ataontsika hoe sous le coup d'une procédure judiciaire ka anaovan'ny fitsarana fanadihadiana, anisan'izany ny groupe Sodiaty izay voaroroy ho manao famotsim-bola azo avy amin'ny détournement, trafic d'influence, favoritisme, corruption, bénéficiaire de trafic d'influence sy abus de pouvoir, fraude fiscale, extorsion, usurpation de fonction, izany rehetrarehetra izany dia mamaritra ny atao hoe capture d'état. Tsisy tsy mahalala isika teto Madagasikara fa izany olona tompon'izany groupe Sodiaty zany dia nanao ny ampimamba tamin'ny toe-karena rehetra teto Madagasikara. Normal raha ohatra ka nanana société marobe izy izay hiara-ny fanadihadiana ataon'ny fitsarana, satria mila jerena hoe tena nandohetra ve izy, tena ara-dalàna ve ny écolage nampandoavin'ny olona izay nangalany vola, tena ara-dalàna ve nanaova ny société écran manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany ao Maurice, misy famotsim-bola ve ireny zavatra ireny, ka izany fanadihadiana izany dia miteraka fitohanan'ny fikirakirana ny orinasa, satria ilay lehibe ny orinasa dia voatazona any am-ponja any Maurice. Ka hitantsika tsara fa misy taona ireo orinasa izay tantanin'io olona io dia sahirana amin'ny fandoavam-bola, fandoavana ny karamany mpiasa, satria no giazan'ny fitsarana, ary tsy maintsy giazan'ny fitsarana ny vola izay ahina ho famotsim-bola.